Ny finoana Islamo dia tsy finoana vaovao fa efa nisy rahatrizay. Ny finoana Islamo tokoa manko dia natao ho an'ny olon-drehetra maneran-tany. I mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam no namarana ny faminaniana nisy teto ambony tany ary nitondra ny fahamenona izany finoana Islamo izany tamin'ny alalan'ny boky masina Qur'an. Ny finoana Islamo izay noentin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia niainga tao Maka, Arabia Saoudite ka nipaka eran'izao tontolo izao, anisan'izany ny eto Madagasikara. Efa mihabetsaka tokoa manko ankehitriny ireo olona liana sy resy lahatra amin'ny finoana Islamo, anisan'izany indrindra ny eto an-drenivohitra. Inona ny antony nahatonga anao hianatra ny finoana Islamo? Miaraba ny muslime dia aloha nametraka ny fanontaniana fa dia miaraba nareo rehetra izay mijery amikio amin'ity interview ity. Ny antony manokana moa ny dirana anatin'ny finoana Islamo dia farisian-dahatra aloha voalohany indrindra. Matoa ianao niditra dia resy lahatra ianao zay. Ny antony naharesy lahatra indray dia misy maromaro antony naharesy lahatra ny tena. Voalohany aloha dia eto amin'ny sehatra eto Madagasikara dia ny hoe ny fanaratsiana ny finoana Islamo no isany anankiray naharesy lahatra. Ho amin'ny olona mantsy ny mpino Islamo zany. Raha eto Antananarivo no resahana dia hoe ny ahafantaran'ny olona azy dia hoe manambady maro, mpanao badry, dia ohatrohatran'izay ny haratsy toetra rehetra zany ny ahafantaran'ny olona ny mpino Islamo teto Madagasikara satria no haratsiana mihitsy ilay finoana Islamo. Manarak'izay indray dia teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa dia misy ny hoe ny musulman, ny terrorisme. Ka izay zavatra izay no nanitikitika ny saiko hoe fa maninona tokoa moa zany no haratsiana tahaka izany ty finoana ity, inona ny antony? Dia mba te halalany marina hiditra au fond an'izy hoe inona tokoa moa zany no mahatonga izay rehetrarehetra zay mahatonga anazy paritaka hoe ratsy ty finoana Islamo ity, ny musulman dia olona mampiomehy amin'ny fiarahamonina. Ka rehefa niditra tao anatiny amin'izay nahita hoe ay ty version lazain'ny olona ty zavatra diso tanteraka. Fa za zao hitanareo masy io, za tsy raha terroriste. Manarak'izay za tamin'izany vanim-potoana izany kristiana. Ka misy teny zay tao anatin'ny baiboly hoe any am-parany any dia hisy andro mahaory. Io andro mahaory io izy tsy hetahita-drano na sakafo fa hetaheta ty halala ny fahamarinana marina. Izay hetaheta ty halala ny fahamarinana marina zay no nahatonga anao hoe satria amin'izao fotoana mantsy tsy afenina iarahantsika mahita fa miroborobo fatratra ny karazam-pivavahana eto Madagasikara. Ka tsy hitanao intsony izay marina, very repera ny olona anankiray hoe aiza ro malehako, lahadista sa sabatista sa inona. Ny nasarika anahy manokana hiditra mpino Islamo dia misy arabo zany ty tonga tany amin'ny toerana nisy anay tany Antsirabe dia zareo ireo hamonjy fiangonana mosquée Antsirabe dia tsy hitandry zareo le mosquée Antsirabe dia ningavy anay izy mba hitondra anazy any dia noentiko tany moa zany izy dia rehefa tonga tany izy dia nampianampianarany teo koa hoe ohatra izao le fomba atao dia nanao an'ilay izy teo dia nahafinaritra anahy moa zany le izy sady ohatry ny tonga dia nahazoako haim-panahy be niaraka tamin'ny zareo tao dia rehefa avy eo zany rehefa nirava dia niezaka mifandray tamin'ny zareo ihany dia niaraka tamin'ny matetika amin'izay dia tena hitako mahazo haim-panahy be foana zany isaka makany dia farany aho nanao fikarohana tao anaty Facebook tao dia tafaresaka tamina ostazy anankiray dia niakatra taty Antananarivo hianatra satria izy mpampianatra. Zaho da tena resy lasitra tokoa fa efa ela be ho azy tonga naresy lasy anahy. Fa saingy nisy fotoana dia lako hitantanà tamin'ny naresy lasy anahy dia nova kely ny finoako. Ary za da tena be dia be tokoa ny finoana hidirako zay. Ka tato fara zaho zany efa nasapa tena ohatran'ny tsy dia mety le finoako ny hidirako zay zay. Fa ato zaho efa masapa tegna resy lasy izay nahatonga anahy naresy lasy anahy ato ohatran'ny hitako rehefa mova zany le fianako le toy 5 misy zany tena nova misy. Oviny ianao no niditra Islamo ary inona ny fahasamihafana tsapanao raha ampitahana amin'ny finoana hafa? Teo amin'ny enim-bolana teo zay nidirako Islamo. Nidirako tao anatin'ny finoana Islamo aloha zany teo amin'ny 3 taona mahery teo, efa taona latsaka zany nidirako tao anatin'ny finoana Islamo. Naharesy lahatra hiditra ho musulman. Teo amin'ny 3 volana angamba nidirako zay. Fa hitako za 3 volana fa efa hitako asapa fa mitombo misy ny fahalalako. Za da tena be dia be misy ny finoana ataoko.
dia naharesy lasa tamin'ity zany dia tena nitombo ny fahalalako mihitsy ary mba hitako za fa tena mova e tena misy fitena tsony fa tena mova zay mihitsy zany. Ny hitako aloha tsy afiniko fa za kristianina teo aloha mbola ialako tsiny ihany mamerina zay fitenina zay hoe kristianina teo aloha ny finoana rehetra dia tsisy ratsy fa ny olona zay mpanarady ny mety na niova ny version ny tsirairay avy tiany fa ny hitako hoe mahasamihafa finoana islamo sy ny finoana teo aloha zay narahako dia ny fahalalana aloha tamin'ny finoana zay narahako teo aloha dia sombitsombon-javatra ihany ny fantatra fa rehefa tafiditra anaty finoana islamo ny tena dia nafantatra zavatra be dia be ay moa zany na dia ataoko hoe nanorenin'Andriamanitra ny olombelona fotsiny aza ny tantarany kaina sy abela dia zavatra ambangivanginy fotsiny voalaza tao anatin'ny baiboly zay nampiasaina tamin'izany fa rehefa taty aoriana tena nianatra tao anaty finoana islamo ay tena mazava tsara hoe i abela ohatr'izao ikaina ohatran'izao dia zay no nahatonga antsika olombelona tahaka zao amin'izao vanim-potoana antsika izao. Inona ny tanjonao amin'ny fianarana finoana islamo? Ny tanjona zany moa zany navitra ny fanahy mba tsy ho very fa mijery zay tena mahasoan'ny fanahy zany fa ny finoana islamo no hitako mahavonjy anahy dia zay no tonga namako tia amin'ny finoana islamo. Io moa zany ny zavatra rehetra ilainao fahalalana aloha zay vao appliquenao tsy possible hoe zavatra tsy fantatrao akory no ataonao dia noho izany mila fantarina aloha ny zavatra rehetra tahaka ny hoe tahaka ny voankazo anao aloha ny teny malagasy fantaro ny zavatra rehetra ny mamy atelina ary ny ratsy aloha fa hatreto aloha za mbola tsy nahita hoe ratsy hatreto za teny io ka ny fahalalana ilaina foana hoentina manompo an'Andriamanitra hoentina moana lehibe koa ny ankohonanao ny fiarahamonina misy aminao inao zany mba karazany hoe fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana amin'izay fahalalana izay. Afatrara ho an'ireo mpino namana converti ary indrindra ho an'ireo mbola tsy ao anatin'ny finoana islamo. Ho antsika efa converti zany mafisy tsara ny finoana dia mahazotoa mianatra dia mahalala fahalalana maro amin'izay dia tsy miheno an'ilay vavan'olona fanaratsiana eny ivelany satria ny finoana islamo rehefa tena ianaranao sy alalininao ilay izy dia tsy araka iren'ilay fanaratsiana eninao eny ivelany ireny. Ho an'ilay mbola tsy tafiditra silamo manentana andry zareo mba hiditra silamo zany fa aza variana miheno fotsiny ilay fanaratsiana eny ivelany fa ny mpino silamo tsy araka ireny filazan'ny olona eny ivelany ireny. Ny hafatra apetraka angamba dia izao hoe ho an'ny olona aloha mbola tsy tafiditra anaty finoana islamo voalohany dia hoe misy teny izay koa amin'ny baiboly ao ihany hoe andramo ka izao fa tsara ozy Andriamanitra. Andramo zany hoe andramo aloha dia izaho alohany ianao condamné azy hoe ratsy ty na hiteny anazy koa hoe tsara. Andramo aloha alohany hitenenanao azy ny tsaranao an'ilay finoana. Dia manarak'izay indray ho an'ny hoe mpino efa mpino islamo dia afatra ny hoe tompoko mba hiangaviko indrindra aloha hiavaka tsara ny atao hoe islamo sy ny musulman. Matetika itsika ao anaty finoana islamo dia manafangaro ny atao hoe musulman sy ny mpino islamo. Ny olona anankiray dia miteny za islamo non za tsy aloha za tsy islamo ako fa za musulman. Efa nanarina angamba zany tany amin'ny classe de 5e mbola miverina tany amin'ny classe de seconde hoe ny finoana no islamo fa ny mpanaradian'ny finoana kosa ny atao hoe musulman ka aloha hiavaka tsara eny fiarahamonina mantsy misy ny olona manao toetra mampime ilako sy amin'ilay fitenenany koa fa zay moa zany efa mbola fampiasa amin'izao fotoana ratsiratsy toetra hafahafa eo amin'ny fiarahamonina nefa izy misoratena ho islamo avy aloha ilay finoana islamo mipetraka mahatsara sy tonga lafatra azy fa ianao ilay musulman zay manana toetra mampime alao ianao ho amin'izay musulmanao sy maha-musulmanao zay fa laisse l'islam à sa place. Maro ireo toeram-pianarana mandray sy mampianatra ny olona izay vao niditra na maniry ihany koa niditra ao amin'ny finoana islamo. Ny mpino islamo tokoa manko dia voadidiny hianatra
sy ampitombo ny fahalalany manodidina izany fonina izany. Anisan'izany ny LDUM et 67 hectares avaratra ny fa maninona tsy maintsy mianatra ny mpino iray? Tsy maintsy mianatra ny mpino satria ny fianarana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainana zanak'olombelona, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny ara-pinoana. Eny fa Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy aza no nandidy ny olombelona hianatra. Izany hoe ny fianarana zany dia mizara anankiroa, misy atao hoe fard kifaya dia misy atao hoe fard ain. Zany hoe fard ain zany tsy maintsy ataon'ny olona zany isam-batan'olona ho an'ilay mpino zany no mianatra an'izany fonina izany satria tsy vitany mianatra fotsiny fa mila fatarinao iza marina moa io Allah io, fatarinao inona ilay zavatra ataonao amin'ny fononanao, inona ilay zavatra tokony ataonao sy tsy ataonao. Dia ny fard kifaya zany le toy ny fahalalana izay ataon'ny olona zany amin'ny fiainana ary ampianarana ny amin'ny enseignement général sy ny teknika sy ny sisa, mianatra médecine, informatique sy ny sisa sy ny sisa. Natokana ho an'iza ny fampianarana ato amin'ny LDUM? Ny fampianarana ato amin'ny LDUM dia natokana ho an'ny olona rehetrarehetra zany, na silamo na tsy silamo dia afaka tonga izy mianatra, fa notsongaina manokana zany ho an'ilay non musulman zany na olona converti zany. Fa ho an'ilay olona koa zany izy hoe matsapana de musulman ary izy hoe marefo hoe mila tohana zany amin'ny hoe te hianatra dia afaka tonga ihany koa zany izy. Misy antony manokana ve hoe converti no nitsongaina hianatra ato? Nitsongaina manokana ny converti satria amin'ny hoe converti anazy mila tohana ara-pinoana bebe kokoa, satria izy talotany amin'ny tontolon'ny fonina hafa mila fanazavana maharitra sy maharesy lahatra zany mba ho entina hanandresen-dahatra anazy bebe kokoa zany amin'izay fotoana izay. Manaraka zany maro ireo olona izay niova fo zany nanaiky nanaraka an'ilay fonina islamo kanefa tsy ampy fahalalana ary misy no miverin-dalana no nivokatsy ny fahitana zavatra ohatry ny fahatsapana izy ireo hoe mifanohitra amin'ny zavatra misy zany. Fa amin'ny fonina islamo zany raha ny tena marina dia tokony tsy maintsy mianatra zany amin'ny ankapobeny indrindra zany mba hahafantaran'ny olona anankiray hoe inona ny zavatra tokony ataony manoloana ny fampianana amin'ny fiainana amin'ny andavanandro. Nanomboka oviana izay fampianarana converti izay? Mahakasika an'ilay fanombohan'ilay fampianarana tato zany dia hoe izy io zany initiative niraisina manokana satria nohon'ilay zavatra mitranga zany amin'ilay maro ilay olona converti tany amin'ny mosquée etsy aroa tsisy pia izy ireo, dia nisy andian'olona zany hoe ndao izy hoe hanao fikasana zany mba hoe hoentina hanohanana an'ilay namana zany converti indrindra zany. Dia izy io zany nanomboka afa tamin'ny 3 taona lasa zany hatramin'izao zany alhamdulillah, dia mivoatra zany le fomba fampianarana zany sy le ankizy mianatra zany amin'ilay converti zany. Fa misy ihany koa zany ireo olona tsy converti zany mba te hianatra hoe matsapa-teny hoe mbola marefo izy dia mila tohana ara-pianarana dia tonga foana zareo, dia ny ato moa zany dia mandray foana zany tsy manavakavaka zany. Firy no isan'ireo mpianatra converti mianatra ato amin'ny LDUM amin'izao? Nisy an'ireo mpianatra ireo zany raha ny tena marina zany ankoatrany hoe mbola tsy eo mety mahatratrany eo amin'ny 20 eo zany nalazaka kely zany satria misy le sahirana, misy le tsy afaka, fa ho an'ilay converti zany eo amin'ny 20 latsaka zany zareo zany nandritran'izay fotoana zay zany. Isaky ny inona no fampianarana ary maharitra adiny firy eo? Ny fampianarana zany le toerany moa zava azy ato amin'ny LDUM zany ho an'izay mbola tsy mahalala zany dia isaky ny lahady izy io satria zany ny tanina mihitsy zany le ankizy hoe mba hanokana fotoana zany ho an'ny Allah zany mba hoe adiny 2 adiny 3 zany arakaraky ny zava-misy zany dia isaky ny lahady izy io manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 sasany amin'ny 1 arakaraky le zava-misy. Inona kosa no tanjona amin'ity fampianarana converti ity? Ny tanjona zany amin'le hoe ho an'ny converti manokana zany mba ho atonga an'izy ireo zany ho matotra ara-pinoana mba tsy hiova fo zany hiemotra amin'le fonina hafa zany ary indrindra zany mba ho modely merika zany ho amin'ny mpiarabelona sy ny fianakaviany tsirairay aby ihany zany. Ankoatran'ny fampianarana mety misy zavatra hafa ve na hetsika nataonareo sy mbola ho ataonareo? Ny atao aminay moa zany dia mazava ho azy fa izahay ankoatran'ilay fampianarana atao dia mifampitaiza zay
ary mezaka mampiatra zany le zavatra zay anaranay arak'izay vita zany. De akoatran'izay moa zany a misy zany etrika hafa zany zay fikasanay eo atao zany a amin'ny ramadany io zany akoatran'le amin'ny 14 io zany. De amin'ny ramadany zany zay a ny objectif antsasaranay moa zany hoe tsika rehetrarehetra io zany inshallah a mandray a mamaky Korany amin'ny mushaf fa tsy amin'ny boky alphabet iny ka alhamdulillah efa tsatsanay zany izy io a. Ny olona efa taloha tany moa zany efa nanaraka fa misy le converti vao ela vao tsaingana vao somaraingana zany a ny zanay ny compressena mihitsy zany vis-à-vis an'le fotoana hoe fohy kely zany hoe adiny telo anatin'ny isaky ny lahady par semaine zany a de tsy tsatra zany na ny tena izy fa alhamdulillah tsatrane foana zany a le tandana hoe amin'ny ramadany io a mushafa no kitiatsika hamaky ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. De efa misy boky moa zarazarainay tany zany a sy CD zany hoe etsika ataonay hafa koa koatran'le amin'ny 14 io zany a hoe fanetanana zany ho an'le mpino a hanao asa soa zany hoe io boky io zany a boky fianarana mamaky Korany alphabet sy Korany mihitsy zany a anatin'le DVD CD plutôt. De iny no zaraina amin'le olona zany de isaky ny mpianatra ny zaraina amin'le izy a anetana zany a an'le namana hafa hoe omenanao botsy ty a tsy mandoa vola satria tsika islama ty zavatra botsy fa tsy te hamoaka. De mila zany a mba entanina le olona hoe mila anao a manao asa lila satria paradis tsy azy bôjy io araka lazaina matetika foana hoe io janona io a mila mamoaka anao mila manao sacrifice anao ohatrin'ireo sahaba. Ny sahaba ge namony ny ainy fiainany ny vola makareny na tonga zao islama ty amintsika hoe tonga bôjy be zao ka rehefa bôjy izy a mba isaky ny olona koa mba miezaka zany mamoaka an'izay fony io tsy mitaky vola be fa hainao le manao a de mahazo tombotsoany io zava-dehibe a devany Allah. De akoatr'izay misy programme hafa ihany zany zay miezaka hoe anao kôtikôta andeha hividy Korany a alefanay any andafy alefanay any Maka sy Madina inshallah am'ty haji ty efa nisy etsika an'izay fa vita tamin'ny roa taona sa telo taona lasa iny a fa am'ty mbola ho amafisina zany io a mba ho inona hoe ho asa soan'le olona aoriana ny fahafatesana hoe nao maty a tombotsoanao vakin'olona ny Korany a mahazo. Atao amin'ny filona Islam zany hoe zay manao ihany mahazo satria efa vakina fotsiny le tombotsoa hoe zao atao a fa le olona mbola hoe le vola kely koa nafeniko aty a de lasa maniny ianao ny perte zay manao ihany mahazo. Hitantsika tamin'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo namana izay vao niditra ao anatin'ny fonona Islamo ary fa tsy araka ny fanehoan'ireo fahita lavitra sy ireo tambajotra serasera izay maneho herisetra sy mandihy vilana ny finoana Islamo. Ny finoana Islamo tokoa manko dia finoan'ny fandriam-pahalemana, firaisan-kina, fitambarana, tsy hanavahana na iza na iza. Koa manentana ho an'ireo rehetra izay liana, izay te hahita ny fahamarinana sy ho an'ireo izay maniry ny hiditra ao anatin'ny finoana Islamo, anantona ireo toerana voatokana amin'izany fampianarana ny finoana Islamo izany, na any amin'ny masjid, na any amin'ny madrasa, na ihany koa iantso ny laharatarby voasoratra etsy ambany. Ny ekipan'ny Muslim Media Malagasy dia vonina hatrany hanoro lalana sy hanampy antsika amin'izany.